Izay ny amin'iny vaovao iny fa anao fivoriana ampahafantarana ireo mpikambana ao amin'ny birao vaovao ny fikambanana Zafisory eto Antananarivo. Entina iny koa ity fivoriana ity mba hitadiavana ny vahaolana, entina mba ametrahana ny fandriampahalemana amin'iny faritra iny. Amin'ny sabotsy izao Etsimamasina no anatanterahana izany fivoriana izany. Etoana moa zany araky ny fivoriam-besika farany zanaka Zafisory eto Antananarivo fagnome fotoana hoe le 17 mars zao dia miaso Antanandroa asika rehetrarehetra Zafisory mipetraka eto Antananarivo hamonjena assemblée générale sika le 17 à 10h ery amin'ny FP Mahamasina. Amin'io zany ny présentation des membres du bureau vaovao ary fametrapetrahana programme an'asa amin'ity taona 2018 ka dia manasa asika rehetrarehetra fatelo farany saika adingo azafady indritra efisiany zava-misy agnatanagna amin'io asika zany ivory anao zay mba tratritsika fagnapiagnana zareo agnatanagna dia manetagna rehetrarehetra mba ho tonga amin'ny février-nio amin'ny 17 eo Mahamasina zay. Raha ny fandriampahalemana zany agnatanagna amintsika miteny zao par rapport amin'ny météo aloha dia fa misy fienany kely zany miasara satria nisy fandraisana andretriny fokon'olona ary nagnapitosika an'izany fitondram-panjakana ka efa miasara izy amin'izao ary mila mafisina zay fa hasarany zay. Ny eritreretin'ny fikambanana atao zany dia fagnafisa tosika izay efa ataon'ny fokon'olona agnatanana agnasarana an'izay mba ho isy pérennité zany fandriampahalemana satria dia niravoravo tany tokoa vahoaka dia voaloha. Ohatra amin'izany fisiany edina miaraka amin'ny fitondram-panjakana mba hagnamafisana fandriampahalemana maharitra agnatanana. Terela aloha resaky sécurité dia tsy azonay atao zay zavatra zay satria misy efa ifampanjakana afaka magnampana ary zareo amin'izay fa fagnapiana ara-moraly na hoe ara-bola satria dia sahirana agnatanana hoe manetana epila ravinahitra rehetrarehetra zanaky faritra raha misy gnazo kely azo agnapiana agnatanana dia zay gnazonay atao.